Mahafantatra amin'ny antsipriny ny zava-misy rehetra momba ity raharaha ity ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany hoy ny teknisiana momba ny fiaramanidina sy ny sidina anabakabaka. Fantatra izy ireo fa iainga any Chine ireo Boeing 777 misy 5 ireo. Ahafahan'ny fiaramanidina miainga, ilaina ny mahafeno ireo fepetra avy amin'ny ACM, ny commandant de bord sy ireo mpiaradia aminy. Tsy maintsy mamoaka fahazon-dalana mitovy amin'ny mpanamory noho izany izy ireo mba hahafahan'ny fiaramanidina misidina. Mahalala izany ny ACM ary nitaka izany ihany koa ny tompony andraikitry ny serana mpiaramanidina tany amin'ny toerana izay niangan'izy ireo. Mazava ho azy, tsy maintsy mahalala ny tena toerana alehan'ireo sidina ireo ny tompony andraikitra raha ny fanazavana ny teknisiana momba ny fiaramanidina hatrany. Misy ambaratonga pahefana sy ara-teknika vao azo ny certificat d'immatriculation sy ny certificat de navigabilité. Raha ny fikarohana natao sy avy amin'ny aloha ranom-baovao mari-potitra. Isan'ny hita ny fiangany reto fiaramanidina ireto tao amin'ny serana-piaramanidina iraisam-pirenena tao Cambodge ny 12 Jolay teo, ary mbola hita teo Kaboul tarana iray any Afghanistan ny lalana nisy dinany. Novolona ny transpondeur tao aorian'izay ary ny hafarany tonga nangingina tany Iran araky ny angom-baovao hatrany. Tokony ho fantatry ny ACM amin'ny mahalaram-pamantarana Malagasy entin'ny reto fiaramanidina ireto izany rehetra izany, miaraka amin'ny antota taratasy rehetra momba azy, ny mpanamory nitondra azy, ny toerana iangany sy ny lalana rehetra nisy dinany. Tompon'antoka tsy afa-miala andraikitra noho izany ny ACM, noho izy ireo tsy naneo ireo tranga mampiasa sy ireo fandikan-dalàna vatany vao niseho ny raharaha. Tompon'andraikitra ihany koa amin'ny fanekenany baiko nomena ny mpitondra fanjakana. Ka na vohitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fitaterana anabakabaka. Tokony fatana zany satria matriculation malagasy ingy hoe matriculation ohatra zao laza aminareo fotsiny azo ohatra manafatra fiaramanidina ohatra hoe reny atiera vao tonga tamin'ny nafaran'ny Madagascar Airlines reny. Reny ingy avany ampita tany. Ahoana moa no ahafahany reny nanidina miverina makaty Madagascar raha tsy fantatra ny sometiavana tamin'ny aviation civile malagasy daholo sy ny ministera hoe zao izy fiaramanidina ho alaina dia zao le izy. Mety hoe any amin'ny toerana misy azy any izy aloha mety misy check teknika efa natao. Fa tadio tsara fa rehefa misy ny ohatran'ireny dia misy mpiasan'ny ACM mandeha any toerana. Mandeha any toerana izy miaraka amin'ny mpiasan'ny pilote ny Air Madagascar na ny Madagascar Airlines ohatra dia mijery an'ilay fiaramanidina dia mirégulariser ny papier rehetra tokony ataon'ilay izy zay vao manidina miverina makaty amintsika zany le izy dia tonga eto amintsika mbola misy zahatra maromaro ndraiky koa atao. Dia ohatran'izay ihany koa zany ireo fiaramanidina ireo raha tokony misy hoe misy zany zay ny teneko hoe taratasy matoa misy ny certificat de navigabilité dia misy taratasy teknika maromaro tokony tonga taty amin'ny ACM na ahafahany nanome an'io. Mahagaga tao anatin'le rapport teknika nisy mivoaka iny hoe mipihana ny transpondeur. Tadio tsara fa ny transpondeur zany rehefa eny amin'ny lanitra eny anao ka pihanao dia tsy voidentifie zany le roplanina anao. Dikasy zany le izy efa misy zahatra tsy milamina matoa mipihana ny transpondeur satria iny identification roplanina rehefa eny ambony eny. Ninona fialana andraikitra taon'ny mpitondra faratapony amin'ity raharaha ity tsy mitombina ny fanadiovantena. Hoe tsy nafantatra izany, efa namaky batsilana ny tale generalin'ny ACM fa baiko no narahan'izy ireo ka azo antoka fa nahalala ny zava-misy rehetra ny mpitondra isan'ambaratongany. Loza mitatao an'ny firenena ny voka-dratsin'izao afera manamofopofona kolikoly sy trafika avolenta izao ary ahina ahatafiditra ny Madagascar ao anatin'ny annexe A eo amin'ny fitaterana anabakabaka. Ny mampalahelo dia zao misy miteny tsy mahafantatra fa amiko aloha tokony hafantatra daholo rehetrarehetra hatraty ambany ka hatrany ambony tokony mahafantatra ny zavatra io. Zao le izy dia mampalahelo fa ataoko hoe misy olona vitsivitsy mivoatondra anatin'le izy dia hijanona eo amin'ny fotsiny hoe fa tokony mbola andeha lavidavitra ny ankety. Ary io inge misy akony io zavatra io tsy hipetraka fotsiny amin'izao io fa tsy maintsy misy ny enquête iseho. Ny aiko inge lazaiko anareo zany dia zao hoe ny Air Madagascar tamin'ny 2014-2015 tratra ny annexe B tsy afaka nanidina tany Europa ny aeroplantsika fa milaza aminareo fa mbola misy pirano ny annexe B. Mety misy zany annexe A zany ary raha milatsaka zany annexe A zany na ny aéroport eto amintsika raha tsy azo andehanan'ny fiaramanidina avy any ivelany. Izy zany ohatrany hoe médecin après la mort foana hoe rehefa misy scandale ohatran'izao misy sanatria reny zavatra ny soetany Angleterre reny misy zavatra ohatran'ireny dia avy ndray zao ndray misy zavatra miseho dia lasa hitanao médecin après la mort foana dia eo dia manenjika hoe ndretoloreto ny diso fa mila fandraisana andraikitra. Reny zavatra inge lazaiko anareo hoe ny information momba ny aviation tsy maintsy mivoaka na izanay izy io. Misy ny article mivoaka hoe reto avion reto avaria lasa nakari. Donc
na ohatra renao ano zavatra ary ambadika ary mety hivoaka foana iny zavatra iny. Miapotika hatrany no hoavin'ny Madagascar eo amin'ny fitaterana anabakabaka amin'izao raharaha maloto ifanilian'ny fitondrana rajoelina izao. Tsy afa-miala amin'ity raharaha ity ny ACM izay tsy nanao araky ny tokony ho izy ny asany na milaza aza fa nanatanteraka baiko. Eo ihany koa ny ministra izay efa nesoriny any rajolina sy Christian tamin'ny toerany izay voalaza fa nanome baiko. Ambonin'ireo rehetra ireo anefa iany rajolina sy Christian izay nahalalatra any am-pandohana nefa nininangina tsy nandray fepetra tamin'ity raharaha ity. Fa anginana sy faniliana ndraikitra ankehitriny izay adikany mpanara-baovao ho firaisana tsy kombakomba ka tsy afa-miala amin'ity raharaha ity na mivantana na ankolaka ny filoha sy ny prime ministre ho iatrany ny mpanara-baovao.